amin'izao fotoana fanomezana indray tsika fanarahana anty fandarana Doria ity zay feokiram-pamantarana zay dia inoko fa efa ambodiny radio ianareo amin'izao fotoana izao koa dia faly mitsidika tokantrantsika tsirairay any avy. Doria maro ny hefiny fa eto lay Doria anarana ny ramina fotsiny andronan'ilay fandarana ary alavaina amin'ilay hoe dominy rehetra iainam-pitiavana fahendrena no hoe zany ifampizarana mba hotozana atao hoe fiarahamonim-pahendrena. 7 taona latsaka 5 volana zay no nanarahantsika n'ity fandarana Doria ity. Koa tsy haiko io boana fa be zay narahantsika teto amin'ity fandarana ity dia nitahirizitsika tao anatin'ny YouTube zay efa vita zany ary ny adresiny dia hoe Fanabeazana Doria Imanovojery. Isaorantsika Andriamanitra ny amin'izay indrindra amin'ny fanomezan'ny tombon'androm-pahavelomana ahafahantsika mizara ny soa sy ny tsara araka n'ilay teny filamatra amin'ny fandarana ny hoe rehefa soa rehefa tsara dia zareo amin'ny zanaka mampara atombohy aoreno atsarao aza miato na kely na be vitanao dia anjary tsangam-bato. Isaorantsika ihany koa ny onjam-peony amin'ny 3 FM ahafahantsika misitraka an'izany fandarana izany amin'ny lafiny teknika zay mikirakira ny latabatra maro bokotra mampita amin'ny feom-vantana ny tokantrantsika tsirairay avy any dia namana njaka mahavita azy ary manolotra anareo mifandarana kosa dia iavanareo Imanovojery. Tsy alantsika amin'ny fomba mifandarana zay hita fanahy tsara ialohavantsika n'ilay zanam-pandarana teny maiva leroa. Lay teny maiva leroa koa misy teny fanevany anareo mpondolombo malandy io anareo mpanaraka an'ity fandarana ty zany marambitsy miranga tany terahan'ity zanam-pandarana ty ambarao ny hitanareo zay matory vokono ndao tsy kampionjo fa zaka tao tsy agnara. Ny mbana zanam-pandarana dia fakasitrahana fandarana fanamariana raha misy dia miampy ny teny fankahirezana koa mba ho fankasitrahako an'ireo nandefa SMS taty amiko dia ho tononiko izy ireo sy ny toerana misy azy avy. Mamana Natanael Sankoany commune Katsepy district Mitsinjo odo ilongo koa fa Katsepy ao Dominique io tianay amin'ny complexe sportif ao ty ohatrany miova mino izy tamin'ny voalohany miry tsy haiko na olona anankiroa samihafa mino izy tamin'ny voalohany miry izy amin'izao Zoza commune Bonamary fokontany ambony io mety fa inona zay Justin io longo amabibo na koa fa mivola Justin tsy mahay azy amabibo jiaby ao longo malandiabo io mitavandra meva marambitsy fa elaela izy io tsy eno fa izy eo vonatsiaro maraba longo malandiabo Zamansila fokontany Beantsiva secteur Ankorosy commune Katsepy district Mitsinjo odo mazava adresinao Zamansila zay ndray zany ianareo le nandefa SMS taty akasitrako enina tsy nandefa ara fa manaraka tsy tapaka an'ity fandarana ty vao tena akasitrako mihitsy. Ny fanamariana isika zanak'olombelona aza variana ny manakina aza variana maka toeram-pitsikera zany ane mety fa tsy tsara manovara any aminao any zany. Aleo miezaka ho ray aman-dreninao ianao ihany no ray aman-dreninao amin'ny hoavin'ny fiainanao. Torohevitra fanampiny aneny any Doria tsy mandidy fa manoro hevitra ary zay eto amin'ny Doria dia mbola tsy manana eritreritra ny hijanona zany so dia io fanakianana be io ny hoe hijanona joya zay tsy mijana tsy haiko zay tranga misy any fa raha ny fanirinay dia angatany amin'Andriamanitra tsy hijanona misy ty fandarana Doria enina tsy zara ny anao azy efa maro ny andimby azy ty ity fiaina mandalo ty ne tsy anareo mpanao ny ratsy ny tena napotika an'ity monde ty fa ireo zay mijery fotsiny ny ratsy ataonareo nefa tsy manao ininina ka Doria tsy mitazapotsiny ary tena mitondra anjara brika amin'ny fanarenana ka nareo reraka boana andraka fanakianana fa ty misy foana
zay zany fanamariana ke courage ianareo ay teny fankahirezana amin'ny fiainana fandaran'Andriamanitra ny tsy fitovim-piainana fa raha misy mampiavaka anao amin'ny namanao amin'ny fahatsarana dia maiza misaora sy mideran'Andriamanitra amin'izay fa atao fady tahaka mifadin-drazana ny manambany olona amin'ity fiainana ty satria mivadibadika amin'ny fiainana an-tany avako aby na io rano maloto zay diavinao io aza dia mbola ilainao ndray andro any raha sanatria mivavaka tonga tratry ny aitrano mba hamonona motro nefa izy ny diavidiavinao fa aleo mifanaja aleo mifampihevitra aleo mifanampy zay ny tian'Andriamanitra ifanaovantsika zanak'olombelona ambony ty fa raha misy tsy mifanaraka aminao zay voalazako eto aza tezitra tsy anao ny teneniko na anao raha ne tsy hitako fa ity ny larana ifandraisantsika 032 44 759 83 032 44 759 83 034 84 759 82 034 84 759 82 aza tezitra fa loatsika mifanantona dia mifampiresaka satria zay ny tanjotsika mba hifanakalozatsika hevitra ahitantsika ny sosiny tsara inona manahoana ny atao hoe fahombiazana zay ny narahantsika farany teo raha misy milaza aminao zany no hoe tsy maintsy mahomby sika amin'ny fiainana dia tsara aloha mamaritra an'ilay hoe manahoana moa natsoina hoe fahombiazana eny mba hitovizana amin'ny fomba fijery fotsiny aza mba tsisy ny fahadisom-panantenana amin'ny fiainana fanontaniana mila valina amin'ny olombelona rehetra ambony tany hoe inona manahoana ny atao hoe fahombiazana ny fandre matetika no hoe iny efa tafa kono iny falasa amin'ity fiainana ty fa mba firy ny mandinika an'izany amintsika rehetra dia mety misy teny mihitsy hoe donc madongo fijery fa anao fa adala sanatria mivava sanatria mivava anao ndao velabelarantsika no hoe inona manahoana ny atao hoe fahombiazana ekena fa misy fenitra efa napetraka amaritana ny rafim-piarahamonina ny am'izany hoe inona manahoana ny atao hoe fahombiazana fa tena marina dia samy manana ny fahombiazana ny tsirairay amin'ity fiainana ity ary zany tokony ho izy ao ireo manana tanjony ara-pinoana manan-karena ara-pinoana ao ireo manana tanjona anana fiara ao ireo manana tanjona toerana ambony ara-politika ao ireo manana tanjona manana asa ambony ara-amboninahitra manana tany be mba ambolena manana sambo manana lakana eny maro tsy voatanisa maro ny azo lazaina mikasika ny fahombiazana eo fiainana fa ity misy hira anankiray fahiny fa ela zay mitondra anatra amintsika malagasy ny hoe raha ho avy rahalalany fotoana hodiako io tsy dia haiko lava loatra fa dia navelako teo fa misy fandidina zany misy fiangaviana io hira io ny hoe dia izao ny zavatra ataonao ahy satria izy efa tsy atao an-tany tsony tany saina eo ny tiany atao amin'ny rehetra satria fantany fa misy farany ny fiainana ambony tany amin'ny fiainana tia tsy tia tsy maintsy miala eto atsika jiaby bako anao zaho izy anareo atsika jiaby miala amin'ny donia ty araka an'ilay fiteny mahazatra atsika amin'ity fandarana ty ny hoe tsy misy tsy ho faty rehefa mananaina koa fa mamy zany maty na mela soa fa maro ny manadino amin'izany amin'ny fotoam-pahavelomany indrindra rehefa ao anatin'ny fahatanjahana fananana arena fananana fahefana fananam-bola kodo milefa aminazy raha jiaby reo nefa mbola andao atsika jiaby reo enina ireo zay ao anatin'ny fangirifirina fahoriana alahelo fantrana tsisy mialamaina boana samy andao an'ity tany ty jiaby mety misy milaza mintsika mpiainany hoe ino ma ifandraisan'izany amin'ny loha hevitra hoe inona manahoana ny atao hoe fahombiazana
misy psychologue américaine malaza zay nanoratra boky mahakasika an'ireo fahazarana 7 ho an'ny olona tena mahomby dia Stephen Covey. Za mo tam'izay ny teny hoe zao ny fanoratana an'le Stephen afaka jerenareo amin'ny sitiny STEPHENCOVI. Mba jereo fa mahay io rangaha io. Maro zavatra navelany sy tany sainy ao. Hoy izy fa zay zavatra tianao olazain'ny olona amin'ny fotoam-pandevenana anao no tena tanjom-pahombiazanao amin'ny fiainany. Lalabe zany. De zay no nahatonga anay gaga. Maro amintsika zao ny gaga talanjony tia malibontana mihitsy. Tsy marina mazany ma. Ny am'izany rehetra zany amin'ny mpanoratra amerikany malaza be io. Fa amoraitsika amin'ny fandarana Doria ity zany zavatra voalazany zany amin'ny fomba malagasy mba tonga tsika ho mirazotra na tsy de iray lalana aza. Fa anao rehefa maty amintsika malagasy miaro tory fomba zany mamelona amin'ny fihavanana amin'ny fianakavinany manamanjo, mamoa ny sotoavina terikalao amin'ny alalan'ny famangina, amin'ny fotoam-piaretatory dia mivoaka eo jiaby tantarany maty. Eny hatramin'ny fiainana misitrika tsisy resaka tsy heninao amin'ilay maty. Io lay tsikotsiko mangina amin'ny fiaretatory fa rehefa amason'olo maro de tonga amin'ilay fiteny manao hoe maty voera malala. Tsy avoaka tsony reny tsikotsiko tamin'ny fiaretatory reny fa tanao maty raha malala atsaraina le izy. Manomboka izao zany mba atao alève saretsaina fa hoe ianao lay sanatry mivava iretatory. Efa nomaninao ve ny resaka ivoaka amin'ny fotoana io? Anao velo zao volaninao laolo adalany ety zao mbo velo ke ino eritreretako ny fahafatesako sa hoe tsy raharahako tsony zany satria za fa tsy eo. Fa tsara raha ho manina deny zao zany rehetra zany mba ho vatsy anohizanao ny diany akoatrany. Tsika tsisy mahay ane hoe manakory koa matoy ihany fa mba ho vatsy. Inona no irinao ho teneniny ankohonanao? Inona no irinao mba ho teneniny vadinao? Inona ny irinao mba ho teneniny zanakao? Namanao akaiky ny mpiara-miasa mikasika ny fahaizanao mifandray aman'olona. Sanao le malailay be reny. Misy zany amin'ny fiarahamonina any vao mandalo to izy olo jiaby malailay, olo jiaby kirikiry fa izy raiky to mahatsiaro izy normaly. Inona ny tianao olazain'ny mpiray fikambanana aminao? Inona ny tiana ny fiarahamonina sy ny firenena aminao? Satria fintinina amin'ny sehatra efatra amin'ny fiainan'olombelona amin'ity tany ity: ny fianakaviana, ny fifandraisana amin'ny namana, ny fiainana ampiasana, ny fifandraisana andraikitra eo amin'ny fiarahamonina sy ny firenena. Manomboka izao zany dia ny teny tianao re amin'ireo olona reo ny tena fahombiazana ary tokony atao tanjom-piainana mba ho modely mpitafana amin'ny mpiarabelona sy ny fiarahamonina ny toetra zay mba manome hiatrehanana zany fiainana zany. Toetra zay mahavelo-panantenana hatrany amin'ny fiainana tokony ho avy aminao ny fanirianao fa tsy ho avy amin'olo-kafa zany amin'ity fiainana mandalo ty. Zany no iavian'ny tanjom-pahombiazana amin'ny fiainana ary zay ny tena miteraka hafaliana ho anao amin'ny fiainanao. Fa azadino ny mety ho fitsara anao amin'ny fotoana pahafatesanao. Io misy foana fa io fijo tsisy eo fa izay ny tena mety ho fivoy anovozan'ny taranako amin'ny fiainana rehefa hitany fa nahazo voninahitra izy ny amin'ny filazana ny tantara napetraka ao amin'ity fiainana ity. Ambony moralinazy io moa tonga amin'le fiteny hoa hoe raha tsy tare mangatabady zany. Ny anarandray no atao tsara tony. Zany hoe zanakanoray ihany zany hoe tsy ny anazy no ataony tsara satria tsapany fa tsara le navelan'ny ray aman-dreny any ka manova ho toy ny
raha misy ny tsy mety nataonao de manovady dieny zao ary manaova tony reny tantely zany na maty aza mamela many fa sanatria mivava tsy fanao ny manao tahaka ny lalitra ratsy zany maty manafitohina satria zay nitsabahany tsy fihinana ary mifatiny tsy fandevina ratsy be zany ka amela fomba ratsy amin'ny fitiavana maloto sy ny maimbo ho an'ny taranaka any masiso tsy tsara fa tena atao fady amin'ny fiainana zany mpiainana eto de efa manao azafady ary tena mialatsiny raha tohina anao amin'ny fomba entiko milaza azy satria mety tsy fahaizako mandahatra de lasa tohina anao fa tsy ianao ny teneniko na ianao arany tsy hitako za ato anatin'ny studio ato fa na izany na jany raha sanatria mivava na diny lela mety misy mahatezitra anao de fanaovako azafady ary ialako tsy nisady onjam-piainana inona indray ny ambaran'izany onjam-piainana zany amin'ny ankapobeny dia milaza fiovaovana ny fiainana tany zany onjam-piainana zany lazainy zany no lazainay zany ho an'ny namana zay miandry fiainana mirindra misy zany namana sasany miandry namana miandry fiainana mirindra miandry fiainana milamina miandry fiainana mahafapo foana fa ny onjam-piainana zany dia misy ambony misy ambany io moletsomy vazaha hoe oeba la vie est haut et bas io tsy maintsy misy ambony misy ambany misy fiainana mangidy misy fiainana mamy ary misy fiteniny taolo mihitsy no hoe ao anatin'ny mangidy no ahitana ny mamy nefa isika zay tojony mangidy amin'ity fiainana ty de kivy mila amoy fo te hialoha lalana any amin'ny mandrakizay mihitsy zany hoe tsy te hiezaka intsony amin'ny fiainana nefa azadiny fa tsy maintsy hiala eto atsika na iza araka an'le voalaza teo tsy maintsy ho taolana tsy maintsy ho vovoka atsika jiaby fa atserovana no any mampijanona atsika eto amin'ity tany ity na efa tsy eto ary atsika ao arin'ny fahafatesana dia ny zavatra nataonao tsara fa iny zay ny tena matetika mateza iatsiarovan'ny mpiarabelona aminao fa samy ho lasa vovoka aby tsika jiaby io ary io fahatsiarovana io dia zay rehetra nahafantarana anao tamin'ny fotoam-pahavelomanao koa raha samy izany ihany ny tena hoe ho tantaram-piainana andalo amin'ny tsirairay ndao ho fenona fahatsarana ny fotoam-pahavelomana zany ene izy io avako aby mba ho fahatsiarovana mandritra amin'ny fotoana fahafatesanao amin'ny fiainana aza mba kivy zany fa fiainana io tsy marina nisy na olombe tamin'ny herin'ny androany mihitsy izy zay fa nenanaka de mifampiresaka de rehefa mifampiresaka mifampitantara vakivakim-piainana samy miarana anaiko fa fiainana la olo tsy marina fa izy tsara io moa misy mpanoratra frantsay zay fa nyteny an'izay la vie n'est pas juste mais quand même elle est belle amin'ny fiainana ny faharetana ny fikirizana no ahita-pahombiazana matetika averiko amintsika zay fa azadino fa tandroko amantsofina amin'ny fiainana ny onjam-piainana sisy fiainana hoe anao boka teraka izy isika anao maty hoe mirindra to joya tsy maintsy misy onjam-piainana fa ny fahafatesana de iombonana ary tsy misaraka amin'olombelona zany ka noho izany de tokony mifanaja de tokony mifampievitra raha mbola velona an-tany fa am'izeo za zao misy trangam-piarahamonina anankiray hitako alohan'ny hidirako ato amin'ny studio ato za moa fataoko za solitaire kely zay ihany mipetraka rery za mipetraka eo iny misy mpangataka zay fa efa fantatro fa mpangataka iny avy lavitra zany izy de efa tazaniko am'le olona teteziny misy angatany
miteny tsy misy fa mba miteny za tsisy am'le fihetsika ny tanany fa misy izy mangataka iny ata tsy jeren'olo iny raha izy boaka gauche lohan'olo iny ataony droite zany hoe rehefa tsy mahazo rehefa tsy manome anao izy noho ny tsy fisiny de mangataka fa sivotsofoka ifa foana mba mifanatsy tsy izany hoe tsy mandida tsy maintsy amenao za mangataka tompoko de rehefa tsisy anao miteny azafady fa tsisy de lasa izy misy hafaliana any anatiny any zay satria nahazo fanajana avy aminao izy fa salakadiny tsy nahazo izy boana mbo amenao geste technique ratsy koa azafady am'le fimezana ka noho izany de tokony mifanaja mifampihevitra raha mbola velona eto tany eto zany ny tena sitrak'Andriamanitra ataontsika olombelona amin'ity fiainana ity raha ianao no manana anjara ho mpanan-karena amin'ity fiainana ity de ampio ny tsy manana avoto ny havanao avoto ny namanao avoto ny longonao aza mba mirearea zany amin'ity fiainana ity fa manonja ty fiainana ity amintsika olombelona avako aby zay le hoe onjam-piainana amin'ny fiainana tsy misy mangidy mihoatra amin'ny voany aviavy zany fa saingy mamy ny voany aviavy amin'ny farany zany hoe lazaina takonila rehefa misy fahoriana mandalo aminao misy sedra mandalo aminao ambadika an'iny tsy maintsy misy fahatsarana vazaha moa tena miteny mihitsy après le mauvais temps ce sera toujours le beau temps zany hoe fa apetra impératif mihitsy zay fa saingy mitondra mitaky fiaretana aminao mitaky fikirizana zay ny ilainy ary io voany aviavy io mitondra fahasalamana koa io tsy vitan'izy mangidy fa mamy izy amin'ny farany sady mbola mitondra fahasalamana mila fazany rehetrarehetra zany mila faharetana mingidi-piainana fa mbola ho mamy ny fiainana any aparany any amin'ny fiainana misy hevitra ny entiny io fijaliana io ary misy valiny ny faharetana io fa io no fotoana andalovanao amin'ny fijaliana io no fotoana anaovan'Andriamanitra lalam-pifandraisana aminao azadino zay io zany vo mpiavana nareo ndrakan-dragnahary ka raha tonga aminao ny fahoriana ka raha tonga aminao ny fijaliana amin'ity fiainana ty de aza kifa ianao efa anana fihavanana amin'Andriamanitra zay ambadika zay rehetra zay de fahombiazana fandresena amin'ity fiainana ty ary zay le onjam-piainana na izy azany Jesosy zanakan-Zagnahary io nandalo kely tantany teto fa nahazo ny anjarany olo maty mivelominy tsy mahita na pahitany mareny na maheny ny adala sitrana ny mosary voky jiaby fantsiofa io fijo io karaha ty ka indraka anao ndrakazao boana tsika tsy maintsy mahazo anjaratsika koa fa ny andrasana aminao manoloana ny onjam-piainana dia ny faharetana sy ny fanantenana amin'ny fiainana ity misy tantaram-piainan'olona anankiray hoentiko atsika hoentiko hanamarinana nireo voalaza reo tantaran'ny Eriky Manana tsisy tsy mahay an'i Eriky Manana angambany Eriky Manana le mpihira malaza be iny Eriky Manana zay tsy nieritreritra ho mpihira akory raha tsy nandalo sedra mafy tamin'ny fiainany atleta manko izy iny efa nahazo tompon-daka amin'ny Madagasikara tamin'ny saut à longueur io Eriky Manana tamin'ny fahakeliny zany hoe fa mirapiratany ho avy ny fiainany zany de ao anatin'ny fanatanjahantena anatin'izany saut à longueur zany niaran-doza nefa izy tapaka ny tongony tamin'izay tsy afaka nanao fanatanjahantena tsony izy akivina zany alahelo zany no niainany tamin'izany Andriamanitra efa namaritra ny fihavanany amin'ny Eriky Manana nanomboka teo Eriky Manana de nitodika tamin'ilay talenta hafa de nihira notrandrano nivoiziny ary tena nilofosany io talenta io zao izy tonga mpanakanto fanta-daza maneran-tany nitondra avo ny anaran'ny Madagasikara amin'ny sehatra iraisam-pirenena fanontaniana ho antsika rehetra de ny hoe tonga amin'izao toerana zao ve Eriky Manana
raha tsy tratrany lozana azo azy valy ny tonga de valiko tso anao mieritreritra ela tsia ino no namony ambopony ka nikriza mafy tam'izay kanto nataony zay le onjam-piainana nisy dikany ary nanana vokatsoa lay mafy ny lalovany fa nitako faharetana sy fiaretana fotsiny de nametraka fanantenana tonga am'ilay fomba fiteny manao hoe kotokely atao didipotry mila miaritra fa te hanana ny soa ity ny lesona azo tsoana amin'ny tranga iny amin'ny fiainana tsy maintsy misy mamy ao anatin'ny mangidy zay le onjam-piainana fa tsy mila kivy zany am'ty fiainana ty avako aby e vita sedra ianao vao mamirapiratra amin'ny fiainana jereo ma volamena ratsy jereo volafotsy ratsy nandalo motro nandalo asidra zay vao namirapiratra ka io zany tena lalam-piainana mihitsy onjam-piainana io e zay tsika vao zay tsika vao mamirapiratra tsika olombelona io amin'ny fiainana raha misy sedra alahelo loza na fotoatsarotra olalovana da ezao hatrany ny mamatatra ny zavatsoa aterany ho anao amin'ny fiainana fa tsy maintsy misy io mety ho tonga de zavatra hita maso mivantana mety misy heviny laliny sarotra takarina ko aza mba kivy zany amin'ny fiainana mahereza mikiriza dia mahareta fa misy dikany reny fa zay no fiainana ao anatin'ny onjam-piainana ny fiainantsika zanak'olombelona eto ambony tany a tsy maintsy mandalo onjam-piainana io tsy maintsy raha anao zany hatram'izay vangoeny raha sedra anao vola zany aloha nidirany setoany dio iavadio tsy setoany nisokatra aminakay fihavanana amin'Andriamanitra manomboka zao fa iny tsy setoany zany fa anao tsy mahay makalesona amin'iny tranga iny de anao mandika azy ho zavatra ratsy ary zany no mamaritra ny tantaram-piainanao amin'ny fiainana satria araka ny teniko mazatra averimberiko foana anao tsy mahay an'ity zavatra teo tsy maintsy io tsy misy tsy ho faty zany rehefa mananaina koa fa mamy zany maty namela soa anao amin'ny donia ty fataro hoe mba ino raha nambelako amin'ny namako amin'ny havako amin'ny mpiarabelona amiko amin'ny fiarahamonina amin'ny fireneko manontolo manaova ny soa sy ny tsara io le teny filamatra atsika mba ho tsara tantara-pahatsiarovana anao am'ty fiainana ty amin'ny fiainana ny fahamarinana ny tena fakatahaka tsara indrindra ahafahana mitraka zany ary ianao zany raha fa manana ny fahamarinana io tsy maintsy misy fahatakarana olona marina ane mahataka-javatra am'ty fiainana ty ny fiaraha-miory ny fototry ny fitondran-tena mendrika am'ty fiainana ty misy izy mahatsapa fa tafa boko hafahafa amin'ny fiainana mihoatra ny namany raha niarahana taloha jiaby reny karaha fady aminazy nefany ny fiarahanao miory ny fototry ny fitondran-tena mendrika am'ty fiainana ty tsy malala fiainana anao raha tsy miaraka ory amin'ny namanao tsy malala fiainana anao raha mandositra ny zelavo sy le solafaka am'ty fiainana ty zany roany miamotrangam-piainana reo ataoko lesona foana za mandalo iny tsakana ny olona tsara-panakana anaka fa namako foana izy io mahay anaka ha nanakory azafady laolo la ny essence nakaina ambara ha atery ma za misy tension tsy manino ndao de nanao essence de zay eny an-dalana eny izy no mitantara hoe zany io izy lany fanahy fa moto koa nindesiko ny asa feno essence tao za gaga za lany essence eto nangalarindreo lao le essence nakay ty za zao tsy nasaky mitory taminazy satria tsisy fotoana ivelarana
fa za mino fa raha izy maheno an'izao resahako zao ambadiky ny amaray misy fahatsarana azony zay le sedrany sedra indragnahary ianao satria nazanaka ny nalefany teto voasedra hindraka anao ary zay no mitondra famirapiratana ho atsika zanak'olombelona velona ambony ty tany ty de ny fandalovana sedra ary jerevo dinio alevo sary tena avereny tantara ze zanaka ny mpanakarena ka tsy ny sasatra fanandova ary ny goka nzay arena napetraka ny ray aman-dreny io fahoriana foana miamby anazy satria tsy maintsy andalovany le sedra ka de mamy zany nandeha aloha aminazy zay vao ny mangidy nefa ny fiteny talo hoe ao anatin'ny mangidy no ahitanao ny mamy fa za tsarina eny hoe ao anatin'ny mamy ahitanao ny mamy ka tsy atsika maniry ny ratsy fa efa tantara-piainana lala-piainana ny onja-piainana zay nanaovanay ny oloha hevitra io onja-piainana io zany tsy mifidy olona io ndre zovy ianao ndre zovy zay irana le fanjaka taminakay teo na zanaka zovy ianao na zanaka mpanjaka volaniny atsika jiaby mira fo donc zany atsika jiaby tsy tokony kivy raha sendra tojo zavatra mahory raha sendra tojo fijaliana raha sendra tojo fahoriana fa misokatra manomboka eo zany ny fihavananao am'Zagnahary ijery anao akaiky am'izay izy karaha raha ataontsika misarisary atsika olombelo velo aty io manao mikonkono odio iny ataon-Dragnahary aminao fa izy alefany aminao fijaliana alefany aminao fahoriana alefany aminao sedra jiaby fa izy foana mahay azy hoe zao ny tipany sedra ameko an'ity zao ny tipany sedra ameko an'ry atsika tsy andeha lavitra za mivola aminareo io ane matetika apodiko zany za tsy tokony namanareo teto koa rango tamin'ny alfajiry tany andre za tompo tena fa mivola za mivola mivadiko anao tavela eo vadiko fa za ndeha aloha fa zay zaka azoko atao any ataoko jiaby ka izy iny sedra ke zao lera ny voasedra adidy apetrako tamby ohatrany hoe tambiny zay famelanana ka ovelona tsy nindosy ny fahafatesana zay ity fanaovako an'ity Doria ty mba hizarako amin'ny mpiarabelona amiko mba ho lasa tantara ndray andro any hoe efa maromaro zay ny azoko hoe za laolo zokinakay rango zany tandregny rahanao iny ama merci laolo ay afapo za fa nampisavalalana izy iny io za karaha mahazo miliara ninty lerany maheno olo mivola kabary karaha io fa na izany tsy zany tsika zanak'olombelona tantanin-Dragnahary atsika tsy maintsy ataony mahatsara atsika fa zao mandehana marina ny marina no ahitanao fahatakarana amin'ny fitondrana fiainana amin'ny fiainana miara miory am'izay ory fa zay no fototry ny fitondran-tena mendrika amin'ity fiainana ty fa misy olo tia tena loatra ialany ninty classe sociale misy azy izy koa amin'ny secteur primaire izy namany secteur tertiaire le olo misy tomobily le olo mpanarivo be reny ataony namany ialany le fototra ny any tsoya na tsy anjary avako fototsy anao to le hitsiry aminao iny to mitsiry aminanao fa mandehana marina de manao zay sitrapon'Andriamanitra de ho tavana zay le apetraka atsika am'le karazana teny filamatra n'ity fandarana ty hoe rehefa soa rehefa tsara de zareo mijanaka mampara atomboy aoreno atsarao aza miato na kely na be vitanao de anjary tsangam-bato boribory ny amin'ny vady fantatro fa misy tohinany fa ialako tsy tena naovako azafady fa tianana ny tsara de manambara miezaka mitondra aloha hevitra vaovao indray amin'ny herinany toy izao raha be ny fitahin'Andriamanitra ny ao antsika eto makasitraka indrindra to